tsy ny andrela fa dia naneho ny fomba fijeriny avy hatrano manoloana izay fanesorana Andriamatoa Firenena Richard tsy ho ministry ny angovo izay ny avy eo anivon'ny antoko MMM na ny malagasy miara-miaingy. Fanazavana tsy lojika ny fanesorana an'Andriamatoa Firenena Richard tsy ho ministry ny angovo araka ny nambaran'ny Andriamatoa Laurent Ramarson avy amin'ny antoko malagasy miara-miaingy. Raha fanazavana netin'ity mpanao politika ity dia misy tombontsoan'olona maromaro voakitika ao anatin'ny fanadiovana tanterahana ao anatin'ny orinasam-panjakana Jirama. Anton'izay nambarany fa nanesorana an'Andriamatoa Firenena Richard izay sekretera jeneraly ny antoko MMM tsy ho mpikambana ao anatin'ny gouvernement. Tsisy vola tsy namea vola ny ministère des finances fa raha resaka teknika ny Jirama efa nanova izay tokony ho vitany tao ary efa be dia be zany ireo groupe efa vonona miandeha fa le solika hiditra ao anatiny tena nametrakolana zany hoe tsy fandraisany mihitsy amin'ny ministèran'ny angovo fa ministèran'ny vola no tokony andraikitra voalohany amin'ny resaka délestage amin'ilay vola izay andraraha arabotra fantatry ny filoham-pirenena zany fantatry ny rehetra zany izay izy zany ka eo amin'ilay hoe ahoana ny vahaolana amin'io efa tena mipetraka ny plan national momba ny énergie efa vita amin'izao fotoana izao isika mba hitenena amin'ireo fotsiny hoe vonanomboka nikitika an'io zay dia vonanomboka mifampiraharaha tamin'ny banque mondiale sy ny FMI banque mondiale indrindra nanisy lahatra azy ary dia nisy lahatra moa izy zay natonga n'ilay hoe isy vola zany 80 millions de dollars ho alefa eto tsy hoela dasena lahatra le izy hoe aza indrasana amin'ny fotoana any fa mba asio aloha avy hatrany tonga dia efa mamamesa aloha ianareo dia nisy lahatra izy dia nameny iny vola 1 million de dollars mahelikely iny anaovana inona dia apio zay anao ny fanadiovana n'ity sehatra ity sehatra mifamokarana angovo ity manomboka nikitikitika an'io fijerinay azy natongany anisan'ny natongany fanesorana ny Andriamatoa Firenena Richard satria tsy lojika alira izy izy fetraikany amin'ny politika entin'ny MMM sy ny fiara-miasa amin'ny fitondrana ve ny fisian'ny fanesorana amin'ny toerana ny Andriamatoa Firenena Richard ministry ny angovo teo aloha ka any amin'ilay politika mihitsy zany izay mifampatetika fampandrosoana ny tena mampitahotra amin'izao fotoana izao hoe hiala amin'ilay fanadiovana ve le fanarenana ve any zany izay andimy eo fa dia anaravavahana ohatry zay lasy zay amely indray ngabiraraka sy ny tanany efa zatra mitsotra tao anatin'io orinasam-panjakana io zay fetraky le raharaha amin'izao fotoana izao ka any ny tena hoe malagasy miara-miaina manana programme anasany zay tena mazava loatra mazava be fetraky le raharaha amin'izao fotoana izao hoe le gouvernement ray manontolo mihitsy amin'izao fotoana izao no tsy mahatsikaritra fitsarana eo anivo ny antemeram-pirenena ry olomavambaoka ary dia teny amin'izay tokony andraikitra hoe nety sa tsy nety zay zao ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ary mino fa mioana amin'izany anivony antemeram-pirenena amin'izao fotoana izao andalo ho aminy zany reo ministre tsirairay avy reo dia manao izy ny fitsarana ny asa zay nataony zay efa imbolina mahery teo zay ka dia ho hitantsika ny toy arakarak'izay no fihetsiky ny malagasy miara-miainga. Ny malagasy miara-miainga taorian'Andriamatoa Adzo Andreny Anarivelo izay manana vondrona parlementaire ahitana solombavambaoaka 520 eo anivony antenimieram-pirenena isa izay veriny maro fa mety hanova ny fifandajan-kery eo anivony antenimieram-pirenena raha toka hiala tsy ao anatin'ny PMP vondrony maro anisa miaraka amin'ny filoham-pirenena intsony. Azo heverina arak'izany fa mety eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza no hivoaka amin'ny valikafatra avy amin'ny malagasy miara-miainga taorian'ny fanesorana an'Andriamatoa Firenena Richard tsy ho mpikambana anatin'ny gouvernement Takolo Roger.